Iaraka ivavaka ary isika mianakavy mba hankasitrahan'Andriamanitra ray mefa ny zavatra rehetra ity sorona atolotra sy atolotra reo ity. Ary Andriamanitra raina io avy aminao sy amin'ny alalanao ary hoanao ny zavatra rehetra ko engane ho avy ny fanahinao anamasina ireto fanatitra atolotra ireto hanomezana voninahitra anao fanofidinao teo amin'ny vahoakanao ireto mpandraharaha eo amin'ny hotelinao ko engane no ny ason'izao sorona izao mba hafapo anao lalandava ny asa masina fanaon'izy ireo ka hitera-bokatsoa aharitra ao amin'ny eglizinao amin'ny alalan'i Kristy tomponay.
ombantsika miankavy aneny tompo atsandrato ary ny fo efa miavy tompony fonay isaory ariankasitrao ny tompo andriamanitsika etkasra inisany mendrika sirarony tokoa ary mety sady mahavonjy ny misaotranao lalandavatra izatraisa ry tompo ray masina andriamanitra mahefany zavatra rehetra sy mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tomponay ilay tena mpisorona mandrakizay nanorona sorona atolotra tsy ankojanona ka nanolo tena taminao aloha ho sorona mahavonjy ary nanafatra anay hanolotra izany ho fahatsiarovana azy fa ny nofony natao sorona ho anay dia manome hery anay mandray azy ary ny ranona latsany ho anay dia manadio anay misotro azy izany no iarahanay amin'ny anjely sy ny araka anjely ny fiketrahana sy ny fiandrianana ary nitafiky ny lanitra tontolo mihira sy mankalaza ny voninahitra-o amin'ilay antsavetesinay lalandava manao hoe masina 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 Tumpandriamanitra neretra masina 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 Tumpandriamanitra neretra Velony voninahitra rehetra Nyamandanitra Velony voninahitra rehetra Hosanna, 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 any amin'ny avindritra. Hosanna, 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 any amin'ny avindritra. Hosoavina lehilahy avy amin'ny anaran'ny Tompo. Hosoavina lehilahy avy amin'ny anaran'ny Tompo. Hosanna, 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 any amin'ny avindritra. Hosanna, any amin'ny avindritra. Eno masina tokoa ianao ray loharan'ny fahamasinana rehetra koa ndreto izay tafavory tao anatrihanao miombona fanahy amin'ny eglizy manontolo amin'izao andro voalohan'ny herinandro izao mankalaza an'i Kristy nitsangako velona avy eo anivon'ny maty mankalaza azy nasandratrao eo ankavananao Andriamanitra rainay koa mianto aminao zahay ary tsano fanahinao tony andolo-lanitra anamasinay reto fanomezanay reto ka ho zary vatana sy rany Jesosy Kristy tomponay fa tamin'izy efa atolotra ijaly ka nanaiky an-tsitrapo dia nandray mofo ary arazasy nanome azy mpianana nanao hoe samia mandray sy mihinana amin'ity anareo fa vatako ity atolotra ho anareo. Toy izany koa ny avon'ny sakafo dia nandray ny kalisy izy nisaotry indray ary nanome azy mpianana nanao hoe samia mandray sy misotro amin'ity anareo fa kalisy misy narahako ity raha iorena ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay alatsaka ho anareo sy ho an'be sy maro ho famelana no faotana ataovy izao ho fahatsiarovana.
Eny mahatsiaro ny zanako matsy nitsangako velona izahay ka tolotrehanao ray ny moafantoko ny fiainana sy ny kalisy antoko ny famonjena ary velim-pisaorana izahay fanekenao mendrika ijoro eto ny lohanao sy anao fampifafahana aminao ary mitalao an-tanandroa izahay mba hatambatra nay masinao iray fa miembona anjara amin'ny vatana sy ny rahany Kristy. Tsarovy iray ny eklizinao melo-patrana eran-tany. Ataovy izay alavorary azy amin'ny fitiavana. Miaraka amin'ny ray aman-dreninay ny Papa François, ny archevêque-anay Monseigneur Jean de Dieu Ravelson, Monseigneur Marie Arsène Razanakoul, évêque émérite, Monseigneur Jean-Pascal Andriatsoavina, évêque mpanampy anay teto amin'ity diocèse ity, izay miara-manolotra aminay izao sorona izao hoentinay ambavaka manokana ity diocèsenay ity izay mankalaza ny androny amin'ity androany ity hoentinay ambavaka ihany koa ireo pretra zanaky ny diocèse mankalaza ny 500 taona na pretra azy ireo sy mankalaza ny 520 taona na pretra aretinay ambavaka ihany koa ireto vao niroso tamin'ny sakramentany filaharana ireto. Tsarovy manokana ary itomboko vavy raha solalao Beninina mamany Diakramanda sy Rakotoma efa Cyril dadan'ny Diakra Raymond mpanomponao izy ireo natsonao hiala amin'ity fiainan'ity mba ho any aminao niara fahafatesana salan'ny zanakao izy ka engany hitsangako velona toa azy koa. Tsaroviko ireo havanay fanodinandry nanantena hitsangako velona sy ireo rehetra ny aloha lalanay mba raiso izy ahita amin'ny fahazavany ny tavanao. Mba amin'ireo fo izay rehetra homendrika omponanjara ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny masiny Maria Virgina ren'Andriamanitra, masinda Josefa vadiny masina, ny apôstôly sambatra ary ny olo-masina rehetra izay nahita sitraka taminao tetỳ an-tany ary araka idera sy ankalazanao an'izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Amin'ny alalany sy miaraka aminy ary eo aminy ry Andriamanitra ray mahai ny zavatra rehetra dia anao avokoa mifanahy masina ny haja mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Autana
fanafahanay amin'ny ratsy rehetra rira io ary mba feno amin'ny fiadananao ny andro iainanay engane omba anindra finao izahay ka sady ho afaka mandrakariva amin'ny fahotana no ilamina tsoazy tepitepina tohinana tohinona eto ampiandrasana ny asambarana nampanantenainao sy mifevian Jesosy Kristy mpamonjy anahy. Anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny vonina rehetra, anao ny vonina rehetra, anao mangatisa. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao no lasa tamin'ny apôstôlina hoe fiadanana no avelako anareo ny fiadanako nomeko anareo. Aza mifaotanainy jerena fanofinoan'ny eglizinao ka ho sitraka ao ane ny ampiadana azy sy ampiray azy araka ny sitraponao fianao velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Ombantsika mianakavy mandrakarivane ny fiadana ny Tompo. Aoka ny eo ampabe maso isika fa miavana amin'ny fiadanany Kristy. Isai mi fakati maeti akan sahadi isakatani lali fakati maeti akan sahadi isakatani lali Rizana kundeza Nagana mantiza Nani fauta Isa tutulisa Amina fuamnai Amina fuamnai Rizana kundeza Nagana mantiza Nani fauta Isa tutulisa Amina fuamnai Amina fuamnai Sana kundi Sana Nagana yamantiza Nani fauta Isa tutulisa Umeu fiadanana Sahaya Umeu fiadanana Tsy adiso anay tsy anameloko anay anery Jesosy Kristy Tompo zao fandraisanay ny vatanao zao nay femata ary tokapotsonay no nindra fonao. Sambatra izay voantso zanak'ondry amin'ny fanasany ity ny zanak'ondrin'Andriamanitra ity ilay manala ny faotany zao tontolo zao. Tompo tsy mendrika ny idiranao atoandro fa manana tendra ihany dia ho sitrana ny fanahiko. Mivatana mandrahan Kristy Tompontsika ane
hitantsika mianakavo velona mandrakizay. Ny antson'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy dia ny antso amin'ny fahamasinana. Antso tsy fikitra amin'ity zao tontolo izao ity, na hiaina ny fiainan'izao tontolo izao sy ny fitiavan'izao tontolo izao, tsy afaka ampijoro lanitra, fa fiainana miombona sy miaraka mifantoka ao amin'ny Kristy miantso antsika. Taloha dia ny ray aman-dreny no namahana sakafo andreto pretra sy diakra ireto, fa ankehitriny kosa izy ireo mihitsy no hitondra ny Kristy, hamahana azy any Kristy zanak'ondron'Andriamanitra. Valimbabena fa fahasoavana ihany koa omena ny fianakaviana na afoy zanaka ho pretra. Ataontsika mandritra ny kominio ny hira, tsy ny ahy ihany zao tontolo zao no lalana iantsonao ahy. Sia famiglia da famiglia
izao tontolo izao lolamitra ajorona hoay fany arena arena sitrakinilay niveomako anananamo Jesus tumpunai maeri antsupiki avana kami sautare nibohua Jesus tumpunai maeri antsupiki avana kami sautare isika rehetra izao dia samy hafa raha ny fomba samy hafa raha ny fiteny nefa kosa ray vatsy ray anavokoa ao am Jesoa lay vatsy mofo fiainana ho antsika Sika rehetra izao samy hafa ny fo samy hafa ny fiteny nefa kosa iray vatsy iray aina avokoa isika rehetra izao samy hafa ny fomba samy hafa ny fiteny nefa kosa iray vatsy iray aina avokoa Jesu Kristi no lay vatsy mofo fiainana ho antsika any vatany zaray no mampiray antsika rehetra I Jesu Kristi no lay vatsy mofo fiainana ho antsika any vatany zaray no mampiray antsika rehetra Zao manodidiny etoa mila tabatra mitombo nakela zany anjara fa lala ray fanapahana isika rehetra izao manodidiny etoa mila tabatra mitombo nakela zany anjara fa lala ray fanapahana Mbola miota lavitra ny fanasana rehetra Eny vatana manjary Kristi lay mofo aina Nefa mbola miota lavitra ny fanasana rehetra Eny vatana manjary Kristi lay mofo aina Zao rambole diatami ni fiena fikialua Itante amambao Katsu maitsu milana mana Ambula banana Irizu kiatau Zimahu samima Irilaizu Mayahu Sinaka Utakazana sana Nambahu Tumsiakai
ataoko maro sika no mionana miafina ny van'izy ity a dia tora iombonjany raisina amin'ny ireo cœur izy. aoky siky favaka ry ray masinao izao sorona tokana anasanao anay izao no anangananao vahoaka marobe ho firenena masina vahoakana votana sy voavitra voatokana ary taranaka voafidy nakinao iandretany pirasonimbony ko mba omeo ny fanahy masina izay vahoaka efa tafangona ho eglizinao ary nofananao tamin'ny sakrameta mba ho fanjakanao miadapo sy miray saina eo ambany fitondran'i Kristy zanakao ary engane ilay Andriamanitra nataonay sorona sy noraisinay mba hankahery ireo mpandrara masina sy ny mpanomponao rehetra hifankaty hatrany sy hahatonga azy ireo homendrika hanompo anao avy indrindra amin'ny alalan'i Kristy tomponay.
nataon'i Jesoa tamin'ny apôstôly ny herinandro ny nitsanganany velona rehefa nity tao an-trano ny mpianatra dia nilaza tamin'izy ireo izy hoe rasonomasavela izao indrindra ary ny fotoana hanomana ny fahefana ampy kofesy andreto pretra voanoa masinina ireto. Araka ny fanentanana teo ary dia hoy ny tompo, raiso ny fanahy masina, ny fotana izay avy anareo dia voavela, ary izay tananareo dia voatana. Miantefa aminareo izany tenin'Andriamanitra izany ankehitriny, koa maniraka anareo ny eglizy hizara ny sakramenta amin'ny fampihavanana amin'izay rehetra mila izany. Tsarovy anefa ireo fepetra momba ny kofesy mipetraka aminareo. Ka oka ianareo ho mpamindra fo tahaka ny rainareo any an-danitra. Amen. Raiso ny fanahy masina, ny fotana izay avelanareo dia voavela, ary izay tananareo dia voatana. Miantefa aminareo izany tenin'Andriamanitra izany ankehitriny, koa maniraka anareo ny eglizy hizara ny sakramenta amin'ny fampihavanana amin'izay rehetra mila izany. Tsarovy anefa ireo fepetra momba ny konfesy mipetraka aminareo, koa aoka ianareo ho mpamindra fo tahaka ny rainareo any an-danitra. Raiso ny fanahy masina, fotana izay avelanareo dia voavela, ary izay tananareo dia voatana. Miantefa aminareo izany tenin'Andriamanitra izany ankehitriny, koa maniraka anareo ny eglizy hizara ny sakramenta amin'ny fampihavanana amin'izay rehetra mila izany. Tsarovy anefa ireo fepetra momba ny kofesy mipetraka aminareo, ka oka ianareo mpamindra fo tahaka ny rainareo any an-danitra. Dia fotoan-dehibe fotoam-pahasoavana isika mianakavy tokoa ty andro anio ity nahazo ny fahasoavana rehetra ireto pretra ahafahana tanteraka ny iraka, fa misy ihany koa ireo zoky izay nitari-dalana ary mame ohatra tsara ny zandry eo amin'izay fanarahan-diany Kristia izay. Koa dia androso ary ireo makalaza ny jaobily fa 520 taona ho toloran'ny ray aman-dreny archevêque azy ireo, izany marika fanamariana ny andro lehibe nandraisan'izy ireo izany fahasoavana izany ny taom-bolafotsy, dia ny mamarana an'izay fandraisana ny famezana ny famatarana izay dia ireo zoky be makalaza ny taom-bolamena dia na 50 taona na pretra azy ireo. Sa Sainteté François accorde de tout cœur la bénédiction apostolique à Père Randria Mayenne Richard à l'occasion du 25e anniversaire de son ordination sacerdotale et invoque par l'intercession de la Sainte Vierge une nouvelle abondance de grâce divine. Cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception en Douala. Sa Sainteté François accorde de tout cœur la bénédiction apostolique à Père Rakotonarivo Jean-Louis à l'occasion du 25e anniversaire de son ordination sacerdotale et invoque par l'intercession de la Sainte Vierge une nouvelle abondance de grâce divine.
Sa sainteté François, accorde de tout cœur la bénédiction apostolique à Père Ranay Voarsoa Jean-Philippe à l'occasion du 25e anniversaire de son ordination sacerdotale. Invoque par l'intercession de la Sainte Vierge une nouvelle abondance de grâces divines. Sa sainteté François accorde de tout cœur la bénédiction apostolique à Père Rasoul Nirina Jean-Clovis à l'occasion du 25e anniversaire de son ordination sacerdotale. Invoque par l'intercession une nouvelle abondance de grâces divines. Sa sainteté François accorde de tout cœur la bénédiction apostolique à Père Rakutunurina Paul Maxime à l'occasion du 25e anniversaire de son ordination sacerdotale. Invoque par l'intercession de la Sainte Vierge une nouvelle abondance de grâces divines. Sa sainteté François accorde de tout cœur la bénédiction apostolique à Pierre Martial à l'occasion du 50e anniversaire de son ordination sacerdotale. Invoque par l'intercession de la Sainte Vierge une nouvelle abondance de grâces divines. Sa sainteté François accorde de tout cœur la bénédiction apostolique à Père Ravelnzatou Vincent de Paul à l'occasion du 50e anniversaire de son ordination sacerdotale. Invoque par l'intercession de la Sainte Vierge une nouvelle abondance de grâces divines. Ny anankiray mpirehetra anankiray mankalaza 50 taona na mpirehetra azy ihany koa tsy tonga eto moa izy dia mon père Ravelson Joseph tiany azy. Tehaka be indray mandeha ho azy rehetra ire. Diboka falena ny diocèse Manontolo amin'izao andro ny diocèse izao mankalaza an'Andriamanitra noho ny fetin'ny Victoire Somanarivo noho ny fanamasinana ireto zanaky ny fiangonana ho diakra sy ho pretra fa eo koa ny nankalazany reto ray aman-dreny zoky ny jobily volamena sy ny volafotsy na pretra azy ireo fa manoloana an'izany ihany koa dia ny vato azaondra nahitana soa ho soramenaka fa maro koa ny fahasoavana azotsika tamin'ny Monseigneur Andriansoavana Jean Pascal talohan'ny nanendrena azy ho evekana Antsirabe izao ary mbola maniry gioka izany fahasoavana izany isika antenaina fa miasa mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra dia efa miomana ary isika mianakavy noho izany ho amin'ny jaka sahazany ray aman-dreny fa koa mandritra izao no anehoantsika fisaorana an'Andriamanitra anehoany reto voanao masina ihany koa ny hafaliany na hazo fahasoavana dia miangavy anareo miralay avy hidina eto alohan'ny hotely amin'izay efa nomaninareo fa isika mianakavy kosa sady hanandrabeo ankalazan'Andriamanitra no hitehaka hanao ny hira mahaiza misaotra sy mankasitraka.
ia dia efa sady miroso isika menakavy ary amin'ny rakitra ezaka ihany koa sy ny fanolorana ho an'ny monseigneur Jean Pascal. tonga dia atolotra ao anatiny tazandrany ilay fanomezana izay omentsika ny monseigneur Jean Pascal ao anaty tazantra. Zamzase magaka tompona fidianao marana tantsara misaora Ngaraptiavanzena kundarabura Zambarateni nyavamarai msara Nakepireriva Nizatuaida Nakidaruma Nisazalika kumakamana tansa Ngaraptiavanzena barabara Sini tukumsala Sini Azam sapasa magasitu na video Natumanta natansaram sora Tawazesuna ulagabula Zambatin kablani fora Irnu sabanau sarabula Tayabula Samara samara Ibu menau Azam sotu masitu tupuna Fitan matara Fatumara Imraimara Arna ira samara Aizumasa Sarana usura sarana bilal yana ma watam sara aiza sopas sikapuna fidana nakalman kanakan saram sara garap yavan testu turul la 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 jamaratin nabrai sara 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 zay no fomba nanehoany reto zay voavina masina n'Andriama niarana tamintsika mianakavy teo fa izao kosa dia isika rehetra ihany koa no anandratra ampeo avy zay fisoron'Andriamanitra izay a amin'ny alalan'ny raha hoe mahay zary mankasitraka zay rehetra nataony anao hoe fahasoavana rehetra ombona antsika mianakavy a fa ny vovona ny olon-dehibe a sy ny district amin'ny Merinavony a no misolo tena antsika manao an'izay etsika fisorana fiderana n'Andriamanitra izay. Mandritra ny rafisorante atsara
itsika menakavy zay tsaro fa mbola isiny saobya ny olakandro ho atsika menakavy fakasitrahana ny monseigneur Pascal araky ny fanambara teo amreny fanatazana araky ny fambara no anataterahantsika an'izany ndraindray sendra mbola misy manadino dia miomana mety misy fandamina na mahakasika an'izay zao ary ny fotoana itsofandrano anareo fiamanana masina sy vomeranasa ny tena antony izy ity dia ny fandrisihana atsika kristianina tsiraray avy mba tsy hipetrapetraka any misy atsika any fa ampiasa ny sakramenta zay nomenantsika amin'ny fanamasinana ny fiainana ary anompona ny namana ka dia mitsangana ary ireo anaty fikamanana masina vomeranasa ny vovonana dia ataovy ambony tsara lay fanion izay mampiombona anareo na lay saina manambarana zay endriky ny fikamanana masina sy ny vomeranasa anareo izay mandrindry ny fitsofano ataondray mandreny archevêque dia mba apia ny elo ho atsika zay melatra elo vita direo fiere episcopal miaraka amreo nakalaza ny jaobila 10 taona no andeha mafy ny rano voasina any anivitsika tsiraray avy any masina ireo nonao iasa eo anivony zao tolo zao sy andraikitra ny zavatry ny tany mba hoentiny ny hevitry Kristy ka ampiasa ny zavatsoa etona nomena iadidiny hanorenana amin'ny fanjakanao atraizatraiza amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay no angatahana izany. Tomba tena ho fanasan'ny tany dia raha tsika izay vavaka izay no ihany koa andredonantsika ny antsa hoe ianareo ny fanasan'ny tany mandrosoa amin'ny lalina esoriny tahotra. dia manoy an'izay famafazana ny rano voasina izay moa reo tompon'andraikitra eto anivon'ny diocèse mba hampatsiaro ny batemy satria ny batemy tokoa maniraka atsika iaina mahazanak'Andriamanitra ary izay no anetanana anareo anaty fikamanana masina sy vomeranasa ivelominy batemy izay noraisina ahafahana manompo bebe koa an'Andriamanitra sy ny namana tahaka izao ary afaka mipetraka zay fa nahazo nitsodrano ny toy ny fandaharana izao dia tonga amin'ny fotoana fandraisana fitenenana isika menakavy ka ny andray fitenenana eto dia tahaka izao andaharana azy zao ny solo tenatsika menakavy
avy eo amin'ny filan-kevitra amin'ny fitantanana ny vahoaka an'Andriamanitra no andray ny fitenenana voalohany. Solotena antsika todika amin'ireto ray aman-dreny zay nampiombona antsika dia ny eveka. Ireto nandray ny fahasoavana dia ny diakra sy ny pretra ary todika amintsika menakavy ihany koa amin'izay aditsy andraikitra anyrahana antsika. Aorian'izay izy ihany koa nitondra ny vaovao, mampita ny vaovao tsara ho fantatra eto amin'ny diosèzy misy antsika. Manaraka azy dia ny solotena ny 5 izay no hamasinina ho diakra sy ho pretra. Izay dia nenana irany fisikiany sy andravina Jean-Pascal evem-panampy teto amin'ny diosèzy ary ny mamasitra Monseigneur Jodieu Raoelon. Son Excellence, Monseigneur Jean de Dieu Raoelson, archevêque d'Antananarivo. Son Excellence, Monseigneur Jean-Pascal Landretsoavina, évêque d'Antsirabe, indraikitra ny évêque mpanampy teto amin'ny diocèse d'Antananarivo. Son Excellence, Monseigneur Odon Marie Arsienne Razanakoula, évêque émérite. Monseigneur Ludovic Arabenatoandro, vicaire général. Mon révérend père Rasloufou Patrice Eden, flouani fralain pretre. Ianareo vicaire épiscopal rehetra. Ianareo mon père recteur am dingam-pibeazana rehetra ho pretra. Ianareo pretra rehetra singanina manokana ianareo pretra vao avy nandray ny sakramentan'ny filaharana teo fa indrindrandrindra ihany koa ianareo pretra nankalaza ny tonjobily volafotsy sy ny tonjobily volamena androany. Ianareo diakra rehetra singanina ihany koa ianareo vao avy no hamasinina ho diakra teo. Ianareo religiosy lehilahy sy religiosy vehivavy rehetra miara-miombavaka. Andriamatoa secrétaire général ny CEPAL sy ramatoa vadiny. Isika filakevitra rehetra manerana ny diocèse n'Antananarivo, indrindrindrindra ianareo nandray ny tsodrano manokana androany. Ianareo ray aman-dreny niteraka sy ianareo